Pasy fotoana nijoroany kosa ny ampifitsisy tamin'ity taona ity gala evangelika izay natao tetsy amin'ny FJKM Andrianarivo Fahasoavana moa no nentiny nanamariana izany ny alahady lasa teo. Ny akon'izay ary. Ipikolona ny efitran'ny FJKM Andrianarivo Fahasoavana tamin'ny alahady lasa teo nandritra ny fampisehoana an-tsapidy arana na gala evangelika izay niarahana tamin'ny atokopira fifoazana isotro fitiavana na ampifity. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny fahasivitoana an'ity sy atokopira ity izao fampisehoana goavan'izao araka ny fanazavan'Andriamatoa Rakotonirina Jean de Dieu filohan'ny ampifity. Ariana tsingeritaona fahasivy nanorenan'ny tompo azy ny atokopira ampifity izany ka nanirahany azy eo amin'ny sehatry ny fitoriana filazantsara ankira. Dia isy ny fitaovam-pitoriana filazantsara moa filazana azy VCD. Dia ivoakandroany koa ny volume 8 ny ampifity mitorolo teny hoe finoana. Ary eo koa ny karaoké faharoa ny ampifity amy ampireo dépliant maro isan-karazany. Naharitra adiny telo be zao ty fampisehoana an-tsapidy arana niarahana tamin'ny ampifity ity. Afa-po avokoa ireo rehetra izay nanatrika ny fotoana satria dia an-tsapidy arana nitsongaina manokana noho ny vetesiny ny atokopira teny Antsehatra. Amin'ny taona 13 kosa no ankalazaina ny fitsingerenan'ny 10 taona nisian'ny ampifity ary ny lampany fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina no nisafidiny ankalazana zany fotoan-dehibe zany.